5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Niatreka amin'ireo tanàna iveto andrenivohitra toy ny etsy amin'ny vokotany Antsalovana ankehitriny ny fiakaran-drano vokatry ny rotsakorana tato anatin'ny 3 andro. Anton'izay ny lafin'ny foto-drafitrasa fa eo ihany koa ny famaroan'ny fako sy ireo trano miorina ambony lakan-drano izay manentsina ny fivoahan'ny rano. Manoloana ny savorivory mandina ny tontolon'ny baolina kitra indrindra ny eo anivon'ny FMF. Ho avy eto Madagasikara ny herinandro ho avy izao ny solotenan'ny CAF sy ny FIFA hamoaka ny fehi-kevitra ao Madagasikara. Izay no nasongadiny folo-lefitra faharoan'ny FMF nandritra ny diany tany amin'ny foibe toeran'ny FIFA tany Suisse. Ary farany dia mitombo isa ankehitriny ireo firenena Europeana manamafy ny fepetra ara-pahasalamana taoriany nahitana ny variant Omicron avy any Afrika Atsimo tany an-toerana. Any Frantsa fepetra noraisina ny fametrahana ireo marary vokatry ny fampikasoana anatin'ny fiboahana na vita vaksiny aza. Ny andinindro avy hatrany. Klasy topoko vafaly miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Ety am-piandohana dia tsara ny manamarika fa handraventsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao fa entsika isantarana izany. Miatraika amin'ireo tanàna iveto andrenivohitra toy ny etsy amin'ny fokotany Antsalovana ankehitriny fiakaran-drano vokatry ny rotsakorana tato anatin'ny 3 andro. Anton'izany ny lafiny foto-drafitrasa fa eo ihany koa ny famaroan'ny fako ary ny fahatsetsemany fahabetsahany trano miorina ambony lakan-drano izay manentsina ny fivoahan'ny rano. Manany amin'ny fipatrehany aretina sy ny fahasimbany trano fonenany ireo mponina mandritra ny fiatrehana ny vanim-potoanan'ny fahavaratra izao. Fanadihadiana entiny Abraham Randriamanana. Ato lakozipa ty mioka nakatoka io rano be mihitsy ny eo dia tsy naho ny lakozipa nahandro faninato akamy le vezivezy zay. Tsy mitsaha miakatra kehitriny ny rano amin'ireo tanàna iva eto andrenivohitra manoloana ny fisian'ny rotsakorana. Isan'ny voakasika izany ny etsy amin'ny fokotanin'ny Antsalovana faharoa Ankazomanga. Tato anatin'ny 3 andro nisian'ny orana miaina anatin'ny rano maloto ireo mponina. Rano izay tsy mijanona eny an-tokotany ihany fa miditra hatrany anaty trano fonenana. 2 andro zay ny tena fahetra zao 2 andro zay le maly ny tena nampiakatra be azy etrany maly ny tena le tsy mijanona mihitsy ny ralina dia zao mipatany mipetraka nampiakarina amin'ny seza etra zao nanaovana azy dia eo eto mikarakara dia eo mahandro hoanina dia eto matory re aloha dia efa nampiakarina sina vato andeha hoaiza moa zay aiza misy trano mipetrahana tsisy dia le lozana koa dia le tana mety ho very raha vao lozana le trano. Manano sarotra ny fivezivezena ho an'ireo mponina manoloana ny fiakaran'ny rano eny an-toerana. Ahina ihany koa ny fisian'ny aretina vokatry ireo rano miangona nandritra ny andro maro raha nambaran'ireo mponina. Antony lehibe mahatonga ny fiakaran'ny rano ny fisian'ny fanorenana ambonin'ireo lakan-drano raha ny fanazavana. Dia aminay tsisy rano mihitsy zany hatramin'izay. Fa rehefa amin'izao lasa divitry ny rano zay amin'ny trano be karana riry. Ny olona zay manao trano manao kanal daholo fa ny azy tonga dia nitsetsema ny kanal makaty aminay. Zao ny tranonay rano tsisy ohatr'izany. Voalohany tamin'ity taona ity nisy tondra-drano ohatr'izao tety. Nisy kanal fa tsetseman'ny olona ny kanal. Rano amin'ny arabe rehetrarehetra iny zany lasa mivarina aty daholo. Mbola ohatr'izao dia mbola iampy ihany dia ny eo ihany fa tsy maintsy mbola hiakatra ohatr'izao areo dia nale zazakely ary tsy ho salama amin'izay ao an-trano. Efa nisy ny fangatana fifampiresahana teo amin'ireo mponina sy ny tompony ilay trano saingy tsy nisy valiny hatreto ireo mponina. Manoloana io fa olana vonjimaika noraisin'izy ireo ny fanamboarana ny lakan-drano ho fampihenana ny rano miangona amin'ny fokotany misy azy ireo. Fokotany andonareo manoatra bonariana andonareo entinay ary fa zay ihany zao lasa mamahan'le olanay amin'izao tady kanal zay voan'le rano amin'izao. Ahoaka le misy rano zao nitarisinay teo hoe andaontsika hanao kanal mba hivoahan'le rano mba hampihenahenana azy. Miandry anazy ho ritra zao ny ataonay dia mitady vahaolana hoe manao an'le kanal zay. Landrano noho ny fijoroan'ny trano lehibe fialan'ny vola dia tia lalan-rano zany taloha dia nahitsina akany
kanefa ny amin'izao fotoana zao a dia noho ny vokatry fanangana trano dia tsetsina le lalan-drano dia tsy mandeha ny rano ary any aminay zany dia tsetsina be ny lalan-drano amin'izao ny rano zao ny tsy apoty be amin'izao an-trano dia tsy mandeha le rano vokatra izay a dia nanisy an'ity lalan-drano vonjimaika aty aloha izay amin'izao fotoana zao fa mbola ho hita eo zany aloha miaraka amin'ny tompon'le tany reto sy tompona trano a ny andaminana an'le lalan-drano fa tena mijaly ny vahoaka. Manao antso avy amin'ny tompona ndraikitra hijery fotony tranga misy amin'ny fokotany misy azy ireo araka izany ireo mponina. Ankoatra izay, isan'ireo fatra voakasiky ny fiakaran'ny rano ihany koa maly ny tetsy Mahamasina, indrindra ny tao amin'ny kianjan'ny Barea. Tampoka ary tsy nampozina ny fiangonan'ny rano amin'ny foto-dravitra tsy lehibe toy izao raha nambaran'ireo teny an-toerana. Maly tolatolakalo teo zany le rano no avy le orana dia rika be mihitsy tamin'ity toerana misy anay ity zany misy vakiation zany fa tsy ampy le izy tsy ampy ny idinan'le rano zany dia miangona le rano teto atsaty zany le rano taty an-tongotra aty dia le izay ivatoerana zany dia le rano avany ambony avany a lasa aty ambany aty daholo dia misy faky zany lidina taty aminay daholo. Le orana ny fantatra ho avy ny orana fa tsisy nietrehitra mihitsy tsisy évacuation ato e satria pale ino moa pikanja be ohatran'ity ve dia sanatria isy rano miandrona tsisy évacuation fa zao koa satria tonga dia ny rano rehetra avy any ambony any zany tonga dia midina aty a dia miakatra hatrany hatrary amin'ny côté ary ambony ary dia natao. Tsy aivina, misy ny fanatanterahana ny fanadihadiana mialo ny fametrahana foto-drafitrasa ho fijerena ireo olana mety iseho sy ho fisorohana ny fahasimbana mba hampaharitra ny foto-drafitrasa. Nanaitra ny maro moa ny mikasika ny fiakaran-drano teny amin'ny kianjan'ny Barea iny tato anatin'ny andro maro taorinan'izay rotsakorana tato anatin'ny 3 andro izay ho an'ny manam-pahaizana momba ny fananganana foto-drafitrasa dia ahina ho anton'izay ny mety tsy fisiana étude d'impact environnemental mikasika ny fanamboarana tao alohan'ny fanamboarana izany. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia manay ny fisiany sakatsakana amin'ny fandrosoana ny tolo-dalàna momba ny ITG eo anoloana ny solombavamboaka ny komity manara-maso ny tolo-dalàna. Taorian'ny fijoroany omaly nametraka taratasy fangatapana hazavana teny anivon'ny sekretera jeneraly ny gouvernemanta mikasika ny fahatongavan'ny tolo-dalàna na tsy teny ampianatanan'izy ireo ny komity. Etoy ny fanarahana ny tolo-dalàna raha tsy mivoaka ny marina momba izay hoy ny filohan'ny komity. Fanadihadiana entiny Yves Richard. Tsy tafiditra anatin'ny lahadiniky ny solombavambahoaka hatramin'ny 9 Desambra ny tolo-dalàna mahakasika ny fampitsarana ny voka noho ny antony ara-pahasalamana. Raha ny antanatohatra lalovan'ny tolo-dalàna iray, tokony efa handalo fandaniana eny anivon'ny anteny miram-pirenena izany taorian'ny fametrahan'ny solombavambahoaka azy ny 7 Oktobra. Ny farana ny 20 Novembre ihany koa ny fepitoana andinian'ny gouvernemantany tolo-dalàna ary amerenana izany eny anivon'ny anteny miram-pirenena. Maro araka izany ny teboka tsy mazava ka antony nananganana ny komity manara-maso ny tolo-dalàna. Tsy izay nefa ny zavatra nisy fa andeha atao hoe nanjavona mpandehanana ilay tolo-dalàna. Dia rehefa izay ny zavatra nisy dia ny antso izay an'ilay solombavambahoaka nametraka an'ilay tolo-dalàna hoe nankaiza ilay tolo-dalàna fa atao tsy hita satria ny tolo-dalàna manana référence tao aoriana efa mipoitra tao anatin'ny ordre du jour ny Assemblée nationale dia nivory izahay eo anivon'ny solotenan'ny fiarahamonimpirenena maromaro misy ihany koa mpanao gazety dia nanapaka hoe andaontsika hanangana komity ary hanara-maso an'izay ny hafaran'ilay tolo-dalàna izay. Dia ny fanirinay mantsy dia ny hoe manaraka ny zotra tokony alehan'ny tolo-dalàna rehetrarehetra avokoa ny tolo-dalàna izay lefeny. Dia anjaran'ireo solombavambahoaka ny manapaka rehefa avy eo hoe ekena na tsy ekena ilay tolo-dalàna. Manoloana izay nametraka taratasy fangataham-panazavana teny anivon'ny sekretera jeneralin'ny gouvernemanta avy hatrany ny komity androany. Miankina amin'ny valiteny araka izany no hitohizan'ny dingana hanaraha-mason'ny tolo-dalàna. Angataka zahay hoe nandalo tao aminareo tokoa ve ity tolo-dalàna na manana ny laharana fa aotraotra efatra 124 ity. Dia ho iteo moa no mety ho avaly ny sekretera jeneralin'ny gouvernemanta amin'izay fotoan'izay hoe enina tsy raha tsy dia ho averinay ity ange le tolo-dalàna ho alaina ny amin'ny Assemblée nationale. Rehefa mandeha izay zavatra izay dia angatahanay ny anolorany azy eo anivon'ny Assemblée nationale hoe ity ary fefa vitanay ny fandiniana dia aleo iroso. Izay ange tsy teny hoe tsy maintsy lanina ny lalàna anjaran'ny solombavambahoaka ny mandany na tsy ny lalàna satria izy mahita ny mampety na tsy mampety ny tolo-dalàna anankiray. Fa
ny everinay kosa fa rariny sinitsy ny raha mandalo an'ireo dingana rehetra tokony lalovan'ny tolo-dalàna rehetra ny tolo-dalàna anankiray fa tsy hoe misy tsy metimety amin'ny olona anankiray dia sotomina esorina fotsiny ao anatin'ny lahadinga. Raha ny nambaran'ny filohan'ny komite hatrany zava-dehibe amin'ny sehatry ny fahasalamana ny tolo-dalàna ary maro ny voakasika izany mivantana na ankolaka raha ny eto Madagasikara. Betsaka ihany koa ny mpitsabo voasaringotra anatin'ny fandraisana fanapahan-kevitra manodidina ny fanalanjaza na izany noho ny antony ara-pahasalamana sy ny maro hafa noho ny tsy fisian'ny lalana miaro azy ireo. Antony nanamafisan'ny komitin'ny fijoroan'ny hanara-mason'ny tolo-dalàna momba ny ITG. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray dia tsy mifandanja ny famodirana ho mpiasam-panjakana ny FRAM sy ny mpampianatra nivoaka tamin'ny école hoy avy eo anivon'ny syndicat autonome des normaliens de Madagascar. Miantso amin'ny isy ny fangarahana amin'ny reto ifarany izany izy ireo antontsaina omaly moa ny fionamben'ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny syndicat autonome des normaliens de Madagascar. Fanadihadiana entiny Michela Ranartson. Tsy mifandanja ny fampidirana ho mpiasam-panjakana ny FRAM sy ireo mpampianatra nivoaka tamin'ny école hoy avy eo anivon'ny syndicat autonome des normaliens de Madagascar. Raha ny taona 2024 manodidina ny 700 izy ireo no voaray ho mpiasam-panjakana, mihoatra ny arivo kosa ireo mbola tsy hanasa. Raha ao amin'ny resaka fandraisana mpiasam-panjakana andresana, raha ny tena tokony izy dia tokony tsy araka zany effectif-ny normalien sortant zany. Satria raha jerena ny salanisa dia vitsy ny normalien na vita fianarana izay tokony ho resana mpiasam-panjakana raha mitaha amin'ireo ataontsika hoe maître FRAM. Ka aminay zany sy ny fomba fijerinay dia tsy tokony hanano sarotra mihitsy ny rekrutena andreo normalien rehetra ary ny tena fanirenay tompoko dia ny mba hoe tafiditra mpiasam-panjakana dôly le normalien rehetra mba tsy ho lany fotsiny ilay volam-panjakana nanomezana fiofanana ho azy ireo amina école normale. Somary miovaova zany ny isan'ilay normalien voaray mpiasam-panjakana. Ho an'ity taona ity miisa 570 ny poste budgétaire ho an'ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena. Miantso amin'ny sy ny fangarahana amin'izany ny syndicat autonome des normaliens de Madagascar. Mikasika ny resaka recrutement misy moa mazava ho azy ny ho an'ireo izay ataontsika hoe poste budgétaire ho an'ny resaka administration dia misy ho an'ny poste budgétaire ho an'ny resaka mpampianatra na ny personnel enseignant. Ka ao anatin'izay zany zahay dia miangavy mba hisin'ny fandaminana mangarahara araka izay siva napetraka ny tompona andraikitra mba hazava amin'ny rehetra zany ny fandraisana ho mpiasam-panjakana eo anivon'ny ministera. Nototsaina omaly ny fioanambeny ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny syndicat autonome des normaliens de Madagascar. Araka ny nambarako teny am-piandohana dia andray vahintsika amin'ny ity alina ity miaraka miketo ionina saina ary tafa amin'ny vahiny izay nasaina iresaka momba ny fatarany rotsakorana ny fiatraikan'izay amin'ny fambolenana dia efa nisy ary ny rotsakorana artifisialy sy tsy artifisialy izay tato anatin'ny 3 andro izay. Vahiny fampalalam-baovao amin'izao alina izao Randriana Julien izay filohan'ny fikambanan'ny tantsaha amin'ny distrikana Tsimondrano manahoana ny fiatraikan'ny fahataran'ny orana izay miteraka ny tsy fampian'ny rano aminareo tantsaha raisitsika amin'ny distrikana Tsimondrano. Voalohany ngamba aloha dia fiarabananareo menada nandray ako teto amin'ny Coltivé dia fiarabana ihany koa an'ireo tantsaha manerana ny nosy indrindrandrindra ireo tantsaha ao amin'ny distrikana Tsimondrano iny. Ny fiatraikan'ny fahatarana aloha dia tara ihany koa zany fotoana fiantombohan'ny fambolena indrindrandrindra moa fa fambolem-bary no resahantsika eto. Rehefa tara tokony zahay ireo zany tokony any amin'ny volana ho farafahatarany taloha volana ho farany volana ho dia manetsa. Saingy noho ny fahataran'ny rano moa tamin'ity dia lasa volana septambra vao nanetsa. Misy ary mbola tsy mahavita moa hatramin'izao zany dia misy ireo tantsaha izay tsy nahavita mihitsy fa hatramin'izao dia mbola misy manetsa foana. Zany hoe nisy fatiantoka ve zany ho an'ny tantsaha vokatrizay satria mety misy ny fahamainana teny antsaha zany tena misy ny fatiantoka satria ny tanimbary nasaina volana zile. Rehefa nasaina volana zile le tanimbary dia taraiky le noho ny fahataran'le rano dia lasa miverenana nasaina fanondroany indray zany le tanimbary avy eo zay izy vao tena mety mamokatra nasaina fanondroany izy nosena zany dia nosena fanondroany ihany koa natao rakiraky fanondroany tara zany iny zany efa masokariana hita aloha voaka.
voaka amin'ny tantsaha. Tara ny fitaoam-pambolena noho izany tara ihany koa ny fijinjana ny vary araka nambarany teo anivon'ny sampana mpamantatry ny toetrandro ao anatin'ny aty fahavaratra amin'ny volana janoary sy febroary ho avy ny orana ary orana tokony hilatsaka ao anatin'ny herinandro vinavinaina ao anatin'ny iray andro no irotsahany izay manahoana ny fiatraikan'izay sy ny vinavinanareo zany amin'izay raha ohatra ka tahiny hiakatra ny rano amin'io taona ho avy io fiandohan'ny taona eo indrindra zany zao zay tantsaha raha le teo aloha mantsy zao la nandeha volana o dia miakatra ny varinay any amin'ny atao hoe farany volana desambra farafatarany na fahafolon'ny janoary zao anefa noho ny fiemorana zany dia lasa any amin'ny farany volana février any zany vao miakatra ny varinay eo indrindra nefany dia mandeha anjambany zany zao zay tantsaha hoe mandeha am'le hoe zay lalany any dia lalany fefafanao moa ty fambolem-bary aloha eto amin'ny eto Antananarivo ty satria rehefa betsaka indray ny rano dia efa ahina indray mahadifotra n'le rano satria koa le izy zany le fambolem-bary rehefa tsy ampy rano tany voalohany izy dia marefirefy fohy taoko lasa fohy tao izy dia le rano nefa janvier sy février vao tena miakatra raha filazan'ny mpamantatra ny toetrandro dia io koa zany misy fiatraikany be misy fiatraikany be aminay mihitsy io lasa mihena zany ny vokatra miakatra aminay lasa atao hoe lasa ny hena-pahatelony zany ny vokatra miakatra lasa ny andro tokony zany sisa azo ny hena ny volovary raha ny fomba fijerinareo vokatra ny toedrarà eo amin'ny tontolo iainana isan'ny ahafantarana an'izany distrika na Tsimondrano izany ihany koa ny resaka voly avitra toy ny laisoa sy ny sisa amin'iny antanety kely sy ny manodidina iny manahoana ny voly avitra zany raha ohatra izay mampitarainy sy mampanazy iny mety ho vokatry ny vary eo amin'ny voly avitra ny tena izahay moa zany amin'ny mahatatsahanay dia tsy manana asa fa tsy famboleny dia rehefa tapitra ny fotoana fambolem-bary dia manao voly avitra izahay le voly avitra nefany noho ny tsy fampian'ny orana ihany koa dia le tany tokony ho mando lasa maina zany le tany satria fampiankina zany ny orana ny amandoniny tany tamin'ny taona lasa sy ny amin'ny taona manaraka dia lasa mihena ihany koa zany ny vokatra azonay amin'le fambolena legioma isan-karazany tsy vita an'izay anefa fa ny masokarena aminy miamitombo satria tsy maintsy misy ireo olona zay mampiasa ny zatra mampiasa ny zezika simika ny zezika simika sy ny fanafody simika zany mihamitombo dia mihamitombo dia mihamitombo ny vidiny ny vokatra anefa ny amin'ny fahefa amin'ny vidin'ny olona eny an-tsena dia ny hena lavitra noho ny tamin'izy taloha mbola tsara ary ny vidiny amin'izao tsara ary tamin'nisy orana sy nisy rano ary ny amin'izao fotoana izao satria ny fahefa amin'ny vidin'ny olona zany dia tena latsaka tanteraka mihitsy izao ny tena ianao tao ny amin'ny zezika simika ny zezibazaha ino no mahatonga ny tantsaha miditra ao anatin'io fomba iray io zay ny androborompo tato ato monsieur Julien ny mahatonga ny tantsaha hiditra amin'le zezika simika zany dia voalohany aloha aingana kokoa zany ny fampiasana zezika simika zany aingana kokoa ny fahavokaran'ny vokatra ny tsingerim-piainana zany vetivety kokoa izy dia miakatra manaraka an'izay koa tsara bika izy tsara bika eny an-tsena izy ny olona mpividy eo ny tsy alalan'ny olona ary mba hanentanako kely ny olona hoe tsy le bika an'le zavatra akory fa reny zany nefa reny ny fanotofan'ny olona vidiana zay filan'ny olona eny an-tsena fa ny mampiasa zezika biolojika indray na ny zezika hoe vita amin'ny composta ohatra dia somary elaela le vokatra vao miakatra nefa indray zany mba azahoana tompontsoa kokoa satria zay olona mihinana n'iny kosa zany mba hoe ara-pahasalamana izy tsara koa ny tsirony ny tenan'izay akora simika izay sika monsieur Julien manahoana ny fahasimban'ny tany vokatra zay fampiasana ny zezibazaha sy ireo akora simika amin'ny fambolena izay le akora simika moa efa hoe efa niditra teto amintsika teto Madagasikara fa raha ny fahasimban'ny tany dia tena azo lazaina hoe zay olona zany ka zatra nampiasa simika dia mitady ohatrany hoe filan'olombelona anankiray zava-mahadomelona ny filan'le tany io zezika simika io satria raha vao tsy mampiasa an'io le efa zatra nampiasa dia tsy mety tsony tsy mety intsony ny tany fa tsy maintsy ampiasaina le izy
arak'izany maro lafo ny olana sedraindreo tantsaha amin'izao fotoana izao. Monsieur Julien misolo tena andreo tantsaha ianao manahoana inona no sosikevitra rosinareo manoloana n'izany olana maro sedrainareo izany ny fambolena izay isan'ny fotom-pivelomanareo ihany koa? Ny sosikevitra angamba ny hoe tolotro raha ho anay tantsaha ihany, ho anay mponina ambanivohitra, ho anay mivelona amin'ny ny fambolena sy ny fiompiana dia ny fanentanana hoe mba hamafisy ny fanjakana tsara ny fiarovana ny hoe doro-tanety. Eo ihany koa izay tantsaha sy izay mba tontolo ambanivohitra mba hoe hiezaka ny amboly azo, tsy hanimbanimba foana ny tontolo iainana. Satria ratsy ny orana mihitsy no miova, ratsy hoe ny toetrandro mihitsy no miova ka miverina amin'ny laoniny zany ny ranonorana, tena mety ho sahirakirana ihany izay tantsaha. Ankasitrahana ianao Monsieur Julien vahiny tao anatin'ny fampahalalam-baovao nitondra izay olana sedrainy ny tantsaha eny fotony manoloana ity fiovaovany toetrandro ity. Isaora ianao ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao. Ya, dia misaotra anareo ihany koa nandray an'ny tenako teto amin'ny anina, dia misaotra ihany koa ireo tantsaha rehetra manaraka an'izao fandaharana izao. Mialohan'ny anarantsika ny ity fampahalalam-baovao toy ny tontolon'ny fanatanjahantena ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka dokam-barotra avy hatrany isika. Deux fois plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. Fête en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrières jusqu'au 24 décembre. Et ce n'est pas tout. Profitez de 15 jours sur tout Canal Plus pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal Plus. Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ezaka tokony atao eny anivon'ny commune tsirairay ny ady amin'ny kolikoly. Isan'ny atao laharam-pameana izay araka ny nivohitra tamin'ny andian'ny faharoan'ny fivorian'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna Antanandehibe nitotsaina tany Toliara. Miainga amin'ny fanamafisana traikefa sy ny finiavana ampandrosi ny firenena no ahafana manandratra sy manatratra ny tanjona amin'ny fampandrosoana ato anatin'ny taona vitsy. Manaraka raha ny fanazavana tanjony fivoriam-ben'ny tanteraina ny anatsarany ireo ben'ny tanàna ny fitantanana. Raha avy hatrany ny fanampanazavana. Agnatin'ny fampiakarana ny ataontsika hoe performance ny AMGVM amin'izao fotoana satria io zegny ny hery ny fampandrosoana ifotony ny association ny ben'ny tanàna grande ville io satria ny fitondrasana moa ny indrindrandrindra ao amin'ny ben'ny tanàna tsy dia ny ofana zahay fa ao agnatin'ny fitantanana no ampiakarana izay fampandrosoana zay ka anatin'izay dia misy ny atao hoe performance. Ny performance dia misy mandalo validation isan-taona. Zany hoe zegny fampiakarana ny fampandrosoana ao anatiny zegny no nasagna nanaovana ny fanasagna izay amin'ny 2e édition aty Toliara. Ny laharam-pameagna ao tsy isiany kolokolo
dia faharoa ny fiezagna hiakatra amin'izay dingana hoe fampandrosoagna aingana sady maharitra zay zegny ny tegna objectif ny tendance hojerena ny association MGVM. Izany amin'iny fa iramesy no ny batany amboarany Black Ball Time Limit Challenge andiany voalohany izay notontosaina tetsy amin'ny Square Beer Club ny 17 sy 18 Novembre. Fifaninanana biary izay nitaky ny fahaiza milalao ao anatin'ny feptaona 30 minitra. Michela Ranardzon. Iramesy mpilalao tsy miankina no nibata ny amboarany Black Ball Time Limit Challenge taxa avy amin'ny club Atmokosa ny larana faharoa ary Daniela avy amin'ny club ISPC no larana fahatelo izay nivokatry ny lalao Black Ball Time Limit Challenge. Nanomboka tamin'ny 2 ora atoandro ny 8e de finale n'ity tournoina biara ity. 8e de finale izay nialoava ny fifanindranany poule F chez H. Isan'ny nampiavaka ity tournoi ity ny fahaizana mifeny fotoana. Ny Black Ball Time Limit Challenge ankakarany SPC dia voalohany no nisy tamin'ity taona ity tamin'ny édition voalohany mihitsy izany izy ity. Dia ny tena mampiavaka anazy dia chronométré 30 minutes ny match anankiray. Izany hoe miara-manomboka ny match eo amin'ny table anankitelo no misy aty dia miara-tapitra. Dia izay ny idéterminena ny vainqueur an'ilay match iray zany dia izay nombre de jeux betsaka indrindra vita an'ilay mpifanandrina anankiroa anatin'io 30 minutes io dia izay betsaka no victoire. Raha ohatra ka misy égalité parfaite ilay izy dia ny nombre de boules eo ambonin'ny terrain eo ambony table zany no mamaritra ny mpandresy. Izany hoe izay kely bola indrindra eo ambony table no mpandresy raha ohatra ka mitovy ny score. Nisa 2 ireo mpandray anjara, ireto farany izay anjara ho poula 8. Izany hoe mpandray anjara 4 no ao anatin'ny poula iray. Samy nahazo mari-pakasitrahana avokoa ireo telo voalohany tamin'izay lalao izay. Ny resaka trophée. Ho an'ny trophée ny voalohany dia mahazo trophée dia mahazo cadeau avy amin'ny partenaire anay izay isorana dia amin'ny aloha etoana zany dia akoatran'izay trophée sy cadeau avy amin'ny partenaire izay dia mahazo koa lela-vola mitetina 2 500 000 ariary ny voalohany. Ny faharoa dia mitovy amin'ilay teo ihany mahazo trophée sy cadeau avy amin'ny partenaire fa ny vola raisiny dia mitetina 1 million ariary ary ny fahatelo dia médaille plus un cadeau an'ny partenaire teo ary vola mitetina 250 000 ariary. Notontosaina ny 17 sy 18 Novembre atao amin'ny InSquare Beer Club ny Black Ball Time Limit Challenge andiany voalohany. Maro ny club de biara nandray anjara tamin'izany toy ny Classic Beer Club na KGB, ny Atmosphere Beer Club na Atmo, ny Legends Legacy Club na ny LLC, ny Alpha Beer Club na ABC, ny Stone Beer Club, ny club Louis Guy, ny club One More, vitsivitsy indépendant ary mazava ho azy ny club ISPC. Famiroborobo ny siam-piariana bitro indrindra ny karazany vaventy toy ny Géant de Flandre. Tafiakatra iray tapitrisa ariary ny amarotany mpiompy ny bitro mandinina ny 7 volana. Manomboka eo amin'ny 2 alina sy 1 ariary ihany koa ny zanany izay tsy maintsy ko mandina mialoha ny ankamaroany. Fanadihadiana entiny Yves Richard. Tsy maraka ny tolotra ny tinady raha ny siam-piariana bitro indrindra ny karazany vaventy toy ny Géant de Flandre amin'izao fotoana izao. Raha nambara ny mpiompy nanaovana fanadihadiana, betsaka ny mikomandy manomboka vao mitsaika any amboka ny zanabitro. Azo lazaina ho tsara ankilany ny vidiny raha hoanina amin'ny karazany biby fiompy hafa. Mavelona izy, ny ankoatran'izay ny bitro taloha fiteny foana le hoe mitsoka amin'ny bitro ny vola. Fefa tsy izay tsony mihitsy amin'izao, tsy mitsoka amin'ny bitro tsony ny vola. Fa ny anay matetika mbola any akiby reo bitro reo dia efa sur commande. Vao teraka ireo dia efa hitangoronana mandeha mibitro.
raha zanany eo amin'ny ray volana sy tapany eo manodidina ny 2 alina sy 1 hetsy ka hatramin'ny 5 alina sy 1 hetsy ny zanany dia eo anelanelan'izay misy hoe raha 4 bolana izy dia ohatrohatran'izay ity reniny ato ity reniny 7 mois ohatran'io izy io no amidy 2 tapitrisa ariary. Na izany na tsy izany, mbola vitsy mpisehatra manao ny fiompiana bitro anatin'ny matianina. Betsaka araka izany tantsorika sy ny trakefa ilain'ny mpisehatra manomboka mampivelatra ny fiompiana ny bitro vaventy. Ankoatr'izay ny olana mifanafarana azy, indrindra ny eo amin'ny lafiny ara-taratasy. Raha misy ny azo atao ny fanamorana ny fanafarana amin'ny bitro mba tena zavatra tedavina satria amin'izao anie zao be dia be ohatra amin'ny projet misehatra amina fiompiana bitro mandendeha any zao misy appel d'offre na bitro géant mandendeha any amin'izao fotoana izao dia asa mahavelona izy matoa nanaovana projet ohatr'izay raha misy ny possibilité hoa dia mifanamorana ny procédure anafarana an'ilay bitro ny tena mba faniriana satria sarotra ilay izy dia lasa mampitombo ny masokarenan'ilay bitro dia avy any Belzika ny Géant de Flandre, maro ny tombony azo amin'ny fiompiana azy sy ny maro hafa. Isan'izany ny sakafo izay azo lazaina ho mora raha hohanina amin'ny karazana sakafom-biby hafa. Mifanatsahana ary mety hanatombo lavitra ankila ny vidin'ny bitro raha hohanina amin'ny kisoa amin'ny fidy volana izay tsy maintsy atosika ara-tsakafo azo lanja ambony, tsy ahafaty antoka ny mpiomby. Raika ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao dia manoloana ny savorivory manodidina ny tontolon'ny baolina kitra, indrindra ny eo anivon'ny FMF. Ho avy eto Madagasikara ny herinandro ho avy izao, ny solotenan'ny CAF sy ny FIFA hamoaka ny fehi-kevitra ho an'ny Madagasikara, izay no nasongadin'ny folo-hevitra faharoan'ny FMF nandritra ny diany tany amin'ny foibe toeran'ny FIFA tany Suisse. Fanadihadiana avy hatrany. Taorian'ny fionan'ny mivantana tamin'ny FIFA tany Suisse mahakasika ny olana manodidina ny taranja baolina kitra, indrindra ny eo anivon'ny FMF. Nigadina tanindrazana androany ny solotenan'ireo komity mpanatanteraka mifanohitra amin'ny Rabekoto Raoul Larzaka mahakasika ny fitantanana ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Maro ny teboka noresahany indrindra ny mahakasika ny resabe miely momba ny sazy mety ho azon'ny Madagasikara noho ny olana amin'izao fotoana izao. Ny tenako tokoa anisan'ny nandeha tany amin'ny FIFA tany Zurich momba ny raharahany resaka baolina kitra eto Madagasikara satria moa ny ray aman-dreny no tompon'ny baolina kitra dia ny FIFA zany anisan'ny nanontaniana tany ny zavatra misy etỳ Madagasikara, noentina tany koa ny zavatra misy eto Madagasikara mba ahafahantsika manatsara ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara. Nahazo valikafatra tsika ary nahazo zavatra tsara tsika malagasy satria fantatro fa be ny firesahana hoe anisany sanctionné Madagasikara sy ny rehetrarehetra, anefa ny FIFA dia ray aman-dreny ary nentina teo anivon'ny ray aman-dreny ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika hoe nandeha taty Madagasikara. Nilaza ny andefa solotiana roa avy eto Madagasikara ihany koa ny CAF sy ny FIFA, andinika lalina ny zava-misy ary hamoaka ny fehi-kevitra anatin'izay. Ao avy ety amin'ity herinandro ity raha tara indrindra ny avy eo amin'ny FIFA, anankiroa avy eo amin'ny FIFA, andeha roa koa avy eo amin'ny CAF. Ny FIFA moa araka ny lazainy madame secrétaire générale dia ny hoe efa vonona 15 andro mialoha ny 26 novembre teo, fa kosa ny CAF no nangataka ireo emisera avy amin'ny CAF hoe alao mba aoriana ny 29 ny volana novambra satria ry zareo mbola misy an'ilay assemblée générale extraordinaire izay natao tamin'ny 29 ny volana novambra teo tany Ikera. Midika izany fa mijery antsika akaiky ny FIFA ary dia ho avy aty ry zareo hijery ny résolution ho an'ny Madagasikara, mino fa zavatra tsara no ho an'ny football ary zareo moa dia niderantsika malagasy mihitsy noho ny fahaizana mifandamina sy mifametraka ho an'ny tombotsoan'ny baolina kitra malagasy. Raha iverenana ny olana eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra, mitoy ny fifanolana eo amin'ny ekipa Rabekoto Raoul Larzaka filoha tompo-toeran'ny FMF nandositra ny ampita noho ny antony maro
sy ireo mpikambany komity mpanatateraka miisa 4. Ireto faran'izay efa tonga tamin'ny famoahana taratasy nampitsahatra ny Rabekoto Raoul Larzaka amin'ny andraikiny. Araka ny tapaka nandritra ny fivoriam-be niarahan'izy ireo tamina filohana ligy 2020 ny 7 ny volana Oktobra lasa teo. Eo amin'ny maresaka iraisam pirenena kosa indray, mitombo isan-kehitriny ireo firenena Europeana manamafy ny fepetra ara-pahasalamana taorian'ny nahitana ny variant Omicron avy any Afrika Atsimo tany an-toerana. Any Frantsa, fepetra noraisina ny fametrahana ireo marary vokatry ny fampikasoana anatin'ny fiboana navita vaksiny aza. Fanadidiny eo amin'ny sarin'ny France 24. Ampolin'ireo mpandeha ray maso akaiky ao amin'ny seranam-piaramanidin'ny Pays-Bas, nahitana tranga vaovao ao Allemagne sy Belgique, Italia ary Angleterre, manay ny fiverenan'ny fianaka ny valinaretina ankehitriny ireo firenena ao Eropa manoloana ny variant Omicron, izay hita tao Afrika Atsimo ny herinandro lasa teo. Manoloana io, ho an'ny Angleterre, nanamafy ny fepetra ara-pahasalamana ho an'ireo sidina tonga ny an-toerana ny Prime Ministra Boris Johnson. Nambarany amin'izany ny fanatanterana ny fitiliana PCR ho an'ireo mpandeha avy amin'ireo sidina, 2 andro aorian'ny fahatongavan'izy ireo, ary ny fanatanterana ny fihiboana. Aingam-pifindra ny variant Omicron raha ny nambarany avy eo anivon'ny OMS, manentana ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany izy ireo araka izany, hanamafy ny fepetra sakana, ho fisorohana ny fiparehan'ny valanaretina. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alin'ity, ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.